Mba hanamavanana ny fahasahiranana ny malagasy ao anatin'izao fotoana ny maitsoahitra izao, indrindra ny olana ateraky ny sehatry ny fambolena amin'izao fotoana izao, dia nisy ny fifanarahana efa vita soniny taona 2024 ary ny taona 2024 teo amin'ny gouvernemanta japonais sy ny gouvernemanta malagasy ka vary 2.704 taona avy amin'ny ity gouvernemanta japonais ity no omena ny malagasy amidy amin'ireo toerana izay verina fa tena midangana ny vidim-barika 904 ariary ny kilao. Na izany aza nefa dia mbola mitony fiara-miasan'ny gouvernemanta malagasy sy ny gouvernemanta japonais amin'ny fanomezana teknika ahafahana mampitombo sy mampiakatra ny vokabary eto amintsika hatongavana ny amin'izay hoe fahavitantena ara-tsakafo izay. Ny 900 ny sy malagasy raha teo no mivelona eny amin'ny tontolo ambanivohitra ka raha loatra izany rehetra izany. Nisy ny fifanarahana mikasika io ka mamintona indrindra ny fomba fiasan-drindrany izany famarotana vary avy amin'ny japonais izany ny sekretera-mpanjakana miadidiny sy fanjarian-tsakafo Ramatota Iniavo Razana Mahefa. Miditsy manantena fa hipaka tsara hatrany amin'ny fisatokantrano malagasy izao tolotra vary izao izay tiako ny manamarika fa amidy amin'ny vidiny mirary ary amin'ny toerana izay hita fa tena midangana ny vidim-bary amin'izao fotoana izao dia vahaolana entin'ny fitondram-panjakana zany ny fanomezana an'izao vary izao amin'ny mpanjifa malagasy isatokantrano eo amin'ny vidiny mirary mandra-piandry ny vokatra amin'ity taopambolena 2024 sy 2025. Tsika tsara fa miezaka ny fitondram-panjakana mitondra ny vahaolana maharitra eo anatrehan'ny olana maro samihafa izay sedraina ary anisan'izany ny aty amin'ny sehatry ny fambolena indrindra moa ny resaka fambolem-bary. Tafiditra indrindra ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana ny fampidirantsika ny teknika fambolena vaovao izay sy ny fizarana ihany koa moa fampidirana ny masomboly tsara kalitao azahoana tambokatra ambony. Tafiditra ao anatin'izany nefa fiara-miasantsika amin'ny gouvernemanta japonais miaraka amin'ny fifandraisana mitetika sa programme JICA amin'ny fampiasana sy ny fanapariana ny teknika papri 2600 ariary ny kilao zay zany no amarotana ny tivary tolotra avy any amin'ny gouvernemanta japonais. Ny avaty amin'ny nivon'ny ministeran'ny vola moa zany no misy miara-miasa ao anatin'izay araka efa nambara teo hoe nametsika sehatra manokana ny orinasa malagasy ahafahan'ny orinasa malagasy ny mpivarotra mitsanjarany ireny eny amin'ny faritra maro samihafa ary kendrena manokana mba eny amin'ny faritra izay ahitana vidim-bary miakatra be no hojifaina ity vary natolotry ny gouvernemanta japonais antsika ity. Elany elam-bato 500 no misy amin'ny kandida larana fahatelo sy ny kandida Elidio Andrianjafy izay mitarika vonjimaika any amin'ny 430 raha ny vokatra navoaka ny CNI ity farany izay kandida ben'ny tanàna atao amin'ny komina no zato andrefana distrika Natsindrano. Kanefa kosa dia niatrika ny fitoriana izay nataony ity kandida larana fahatelo ity izay ambarany sy Elidio Andrianjafy fa dia tsy misy ary rafitra ara-demokratika ny fisina fitoriana tahaka itony rehefa misy ny fifidianana. Saingy kosa miankina amin'ny ireo mpitsara ny ady amin'ny fanjakana ny valiteny matotra manoloana izany. Mariana moa fa mitarika amin'ny 430 isanjato Elidio Andrianjafy kandida ao Anosizato andrefana tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Ho anay Anosizato moa zany dia marina tokoa fa izay dia nitarika tamin'ny isambato mavesatra dia mavesatra par rapport amin'ilay olona adversaire izay laharana fahatelo ihany koa le mitory. Ny anton'izay nitoriany moa zany dia mazava ho azy fa izy ny tena mahafantatra izay tena hoe inona ny nitoriany anay fa ny azonay tenenina dia izao hoe raha nijery tao anatin'ireny valiny izay navoaka ny CNI na ny fikirakirana ny taratasy
fandrisana ny fifidianana ny délégué rehetra dia mazava ho azy fa tsisy na zavatra kely aza atao anatiny nareo marika mikasika ny hoe tsy fahatombanana izany fifidianana izay dia ary voatazonanay antsaka ny sy andavany ny fanajana ny rafitra na ny lalàna mifeny fifidianana ka rehefa nitory anay moa izy zay amin'ny hevitra hafa dia tsy manino zany fa zay ny rafitra demokrasia satria apetraka eo ampelantanan'ny mpitsara no mandray ny fanapa-kevitra na ny décision farany mikasika an'izay fitsarana zay fitoriana zay nataondreo zay dia tsy matahotra an'izany satria ny antony mbindro zay fa manana ny feony zay ahafahana mieritreritra ny mpitsara mitarika amin'ny isa film zany ianao ny tsy zahay zany dia teo amin'ny 4.3 isanjato ny vato azonay fa ny olona mitory dia any amin'ny 2.20 isanjato dikan'izany mbola mielanelana any amin'ny 1500 voix nielanelana anay entre an'le mpitory sy zahay toriana. Tsy nanadino ny fiaraha-miory sy ny fankahirezana ireo malagasy mpiray-tanindrazana izay trahabona vokatry ny rivo-doza di Kennedy ny filohan'ny tanora miandrandra ny hoavy boriboritany faharoa Evariste Rajoelison. Ny antso ny malagasy mpiray-tanindrazana ihany koa ny tenany mba hitodika amin'ny fampandrosoana ka tsy ho voatona ny sy fanakorontanana sy ny fanaramana mora foana ataondreo mpanao politika ary mikasika ny fahasahiranana kosa dia tsy voazao ny nandalo fahasahiranana ny firenena kanefa ao anatin'ny fotony sy ny finoana no hahitana ny vahaolana sy irosoana ao anatin'ny fiadanana ka ny antsony rehetra mba hitodika sy hifanometanana amin'ireo rantsa mangaika ny fitondram-panjakana iroso amin'ny fampandrosoana ity filohan'ny tanora miandrandra ny hoavy boriboritany faharoa ity Andriamatoa Evariste Rajoelison sady afatry ny taona 2024. Voalohany indrindra aloha miarahaba ny vahoaka malagasy tsy fankvola na tratra ny tombavao 2024 ary makahiriko ny malagasy mpiray-tanindrazana indrindra izay miarambolina noho ny rivo-doza izay voajanahary tsy misy maniry loza ny malagasy rehetra ary mankahiry ireo izay manana lavony ny fandalovany rivo-doza iny manoloana ny la politika eto amin'ny tany sy ny firenena tiako zany mba tsindrina kely sady antsona ny vahoaka malagasy aoka isika tsy ao atao fitaovana politika aza manaiky ho karamain'olona vola kely dia anakorotana ny firenena nefa raha vao midoboko any am-ponjy ianao dia tsisy miraharaha dia aleo iandry ampitoniana atsika anaiky izay vokatra hitodiky amin'ny fampandrosoana bebe kokoa eto amin'ny tany sy ny firenena miazakazaka ny fampandrosoana izay hoentin'ny fitondram-panjakana dia ametanana sy anampy ny ratsa mangaika manerana ny Madagasikara ny tokony masontsika fa efa tsy fotoana ny fanakorontanana itsony ny fotoana misy atsika zao fa fotoana io tambokatra io tazam-bokatra mba hijenjana ny atao hoe tena fampandrosoana marina fampandrosoana tsy misy distrika ho adino eto amin'ny Madagasikara. Miafitra ho an'ny vahoaka malagasy zany tsy vao androany atsika no sahirana fa tokony tsy ny fahasarana androany koa zany hoentina andeha amaro-panahy ho an'reto mpanakorota-pirenena reto ny mpanohatra mitipitenenina amin'izany aleo atsika ho tony dia rehefa ampelatana atsika ny fitoniana dia arahana finoana izany dia milamina ho azy ny firenena dia misy ny atao hoe filaminana fiarahamonina ary mipaka any anaty vilany tsirairay ny atao hoe fandrosoana izay hoentiny fanjakana foibe.